Manantanteraka fanapahana ireo azo mety hitera-doza ho an'ny mpandalo sy ny trano manodidina ny sampana mpamonjy vona eto Antananarivo renivohitra ny 17, ny 20, ny 17 aogositra ary ny 3 septambra 17 sy 20. Misy raha teo ny didim-pitondrana munisipaly ahafahana manantanteraka izany. Manazava vetrany ny kolonely Michel Rabemanatsoa lehibe ny sampana mpamonjy vona eto Iarivo. Ny fanapahana hazo fandratsanana hazo dia anisan'ny andraikitra anankiray zany ataon'ny mpamonjy vona eto Antananarivo. Ny mampiavaka ny mpamonjy vona eto Antananarivo izy io satria raha ny velany ihany tsy ny mpamonjy vona akory ny manapaka an'ireny hazo ireny fa entité hafa mihitsy no misahana izany. Na izany na tsy izany ara raisina ny andraikitra dia ao anatin'ny fanomanana ny fahavaratra foana ny fanaovana azy ireny. Ny hazo eny amin'ny lalam-bahoaka ireny no tena hoe iandraiketan'ny mpamonjy vona ary mitatao mety ampidi-doza tampoka ny mpandeha na ny mpampiasa ny lalana rehetrarehetra eny. Raha ny zavatra atao zao izay araky ny namoahana ny arrêté zany communal dia misy fanapahana hazo eny a Fort du Chêne isaky ny alahady maraina amin'ny 8 hatramin'ny 2 ora atoandro. Ny antony safidianana an'izay alahady zay dia mba mety vitsy ny mpampiasa an'ilay lalana dia mba moramora koa ny fanajanonana ny familiana ny fiarakodia mba tsy hiteraka fitohanana be dia be loatra. Hazo anaky 4 mijoalajoala no ratsanana eny dia zay no tsy maintsy anapahana ny lalana satria mety miteraka fandratrana olona le izy tsy na dia le hazo tapaka koa lasa mbola tsy maintsy miparitaka eo amin'ny arabe eo daholo dia avy eo moa zany diovin'ny pompier ny fanalana azy ireny. Ekipa maromaro no ekipa 4 be zao no ndray ampiasaina zany anenjehana an'izay fotoana zay mba tsy ho tapaka ela loatra ary hiteraka fanelingelenana ny olona ny lalana. Ny mpamonjy vona dia efa manomana sady amin'ny fiarovana ny ain'olombelona amin'ny fahavaratra. Dia ao anatin'izay zany ny fanalana ireny hazo be mitatao ireny. Ny fanentanana atao amin'ny olona dia io hazo maniry eo tokotany io zany raha ny tena izy tsy dia tsara loatra atao mihoatra ny avon'ny trano fa raha mitombo eo foana io dia lasa mivadika loza mitatao ho an'ilay trano indray. Ny eny tokotanin'ny olona tsirairay any anaty tamboho zany raha misy hazo ngeza be ireny dia tsara ihany izy manaraka an'ilay procédure tokony arahana rehefa ohatra hoe tiany tapahana le izy farafaratsiny mandalo any amin'ny fokotany. Raha ny tena izy moa mbola tokony misy fanomezan-dalana avy any amin'ny ministèren'ny environnement zany ny tena hoe fanapahana an'ireny. Fa tsara raha misy an'izay zavatra fa farafaratsiny zany ho fiarovana ny olona manapaka azy mba misy tena hoe hevitra avy any amin'ny fokotany amin'ny tena hoe manamarina hoe tena hoe loza mitatao no anapahana azy.